Eliam miarahaba manokana ny dada malalako Yahova. Elia ihany koa miarahaba manokana ny Yahozoa. Tonga amin'ny fotoan'iletsika izay iarahantsika amin'ny zoan'ny Yosoa. Amin'izao ora amin'ny 7 ora alina izao. Somary efa mihoatra kely moa lera fa tsy manino ihany koa zany. Mbola misy fandaminana kely izay natao. Raha tafaraka indray zao ny amin'ny teny. Dia mirary soatsika samy otahiny Yosoa azy hita manaraka. Ary tsy mijanona ny miaino ny teny Yosoa. Otahiny Yosoa daholo itsika rehetra rehetra ny amin'izany rehetra izany ary. Voalohany teny aloha dia aty aminay zao amin'izao ora zao misy zava-maneno be manenoneny be mihitsy aty. Dia somary manamboatramboatra sofina kely zany nareo aloha. Fa any amin'ny lanitra ka hoe mba satoran'ny Yosoa. Hoe ny olona rehetra izay mino an'izany dia vendrana. Fa ny olona rehefa eto ambony tany tsy izay any amin'ny lanitra zany fa olona daholo io. Ary ny entin zareo anaporofona an'izay indray moa dia miteny akaiky hoe ahoana ry izy manambady. Fa raha olona avy any amin'ny lanitra zany tokony tsy manambady. Izay indrindra no resantsika zany androany. Somary mihafiafy ihany koa zany sofina ny mitokotoko fa tsy haiko na ino anareo any zany na tsy haino fa tena mitatatata be mihitsy izy amin'izao ty aminay ity. Tsy dia maheno nareo. Mahafinaritra zany rehefa tsy maheno nareo fa raha izay aloha dia tena tabataba be. Ndao ary hoentsika amin'izay ary ny teny voalohany indrindra. Inona ny fanamporofonina avy any amin'ny lanitra zany Elia zany. Ho resantsika ao anatin'ny testamenta taloha aloha. Ary ho tsindrintsika ato amin'ny tenin'ilay mpaminany Israelianina farany dia Yahozoa. Ny teny alika hatramin'ny testamenta taloha moa zany lany hoe ny teny tany amin'ny tsisy idiran'ny ilay Yahozoa mpaminany farany. Fa ny teny amin'ny testamenta taloha no jerevantsika. Ilay fanekena taloha zany dikan'izay. Dia mazava be mihitsy ny fahalalana ao dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Araka ny boky Nisea 5:20 andininy voalohany sy ny faharoa. Manomboka zany ny teny milaza mihitsy ny fanaporofona fa zany Elia zany ambasadorany Yosoa dia tsy avy ety aminareo mihitsy. Fa raha avy ety aminareo izy dia tsy nafaka anareo tamin'ny fahotana. Ny porofo nefa mifafaka amin'ny fahotana ny olona izay miaraka amin'ny Elia dia ianareo izay dazy efa miseho manerana an'izao tontolo izao. Ianareo mihitsy ny vavolombelon'ny fahamarinana. Fa tena misy ny fanafana amin'ny fahotana, misy ny afaka amin'ny fahotana ary tena tsy manota intsony. Izay sary izay efa hitan'izao tontolo izao dia porofo mitohaka amin'ny tendan'izao tontolo izao. Na tiany na tsy tiany, na ekeny na tsy ekeny, na marina aminy na tsy marina aminy. Efa misy tokoa ny tsy manota intsony ary tena tsy manao ratsy intsony ary olona parfait. Ary izay sary izay mihitsy no midika fa efa tonga ilay avy any amin'ny lanitra
noho ny amin'izao fanaporofona manaraka reko anareo zao. Ka ny bazin'ny fanaporofona zany de tokana ihany de ianareo izay dahatsy no manao ratsy intsony, ianareo izay dahatsy tsy mety manota intsony, ianareo izay da lasa parfait tanteraka, perfect hoy ny anglisy. Zany rehetra zany ny fanaporofona ny sovitan'ny Eosoa, ilay zanaky ny avo indrindra teo miazo fijaliana, ze entiny Elia ankehitriny amin'ity planeta teranareo ty, hoentina naporofona fa efa tonga mihitsy ny avy any amin'ny lanitra de omenantsika am'izay mitompo sy indininy. Izay atoko fa sivy amby dimapolo andininy voalohany sy ny faharoa. Isaia 59:22. Indro ny tanany avatsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare, fa ny helokaroa no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavony anareo ka dia tsy miaino izy. Io Andriamanitra io zany dia tsy miaino ny mpanotaviana. Ka raha ohatra izy zany ka tsy miaino ny mpanota, ataony olona anankiray ahoana no mahafaka olona amin'ny fahotana raha mpanota izy. Izany hoe ataony olona zay mpanota ahoana no afaka olona ho lasa tsy mpanota. Ny olona ety an-tany rehetrarehetra ohatra nareo olombelona mantsy dia mpanota daholo. Ary amin'ny mampanota anareo tsy possible mihitsy no lasa tsy mpanota izay miaraka aminareo. Fa matoa zany lasa tsy manota intsony izay miaraka amin'ny Elia. Zany Elia zany dika zay fa tsy avety aminareo. Ovakitsika amin'ny bokin'ny Joba toko fa 14. Joba 14. Aiza moa ilay misy an'ilay teny hoe fa tsy tika atao botily izy. Firy moa lasa hoe tadidiko tany. Fa voatsy tadidiko izy hoe aiza izay olona maloto raha titeraka madio. Tsy haiko tadidinareo iny teny iny mba menana kely hoe izay teny izay. Rehefa atorin'ny mamako mamy mametoko tsy andiny be. Mba firy izy. Ohatrany any amin'ny andininy fahafiry amin'ny Joba ao. Tadidiko mihitsy izy fa tadidiko raha zany 14 ny tadidiko aleka tena kely tadidiko. Joba firy angambany izy siny. Aiza korony izay maloto amboaka madio. Zay mihitsy ilay sary mipetraka anatin'ilay teny. Tsy aloha karona kely izy ary aloha. Tsy 14 ka. Io indray resaka vehivavy miteraka ny dikany dia tsy ilo izy.
aiza moa izy hoe aizakory izy izay madio ateraky ny maloto kavelete tena sy tadidiko mihitsy ny izy malefa kely aty eo anareo izay mahay an'le teny fa tsy tadidiko mihitsy izy ty moa application fa tsy baiboly dia lasa tsy tadidiko mihitsy nle hoe aiza moa misy an'izy tena izy ka tsy izy indray ty kay teny ty mihitsy an'izy kay aiza Job 14:4 ihany izy satria izy fa safady aiza zavatra hafa mihitsy moa kay nita Job 14:4 ihany izy aiza ny misy madio ateraky ny tsy madio tsy misy na dia ray akory aza ny teny eto izany dia mametraka tsara mihitsy ny hoe tsy misy olona ho madio zany ka ateraky ny tsy madio zany hoe avy any amin'ny olona maloto zany tsy misy zavatra ho madio voaka mihitsy ny eo raha maloto zany Elia dia maloto automatika izay naterany dia olona miaraka amin'ny Elia zany ny dikan'izay fa matony ny olona miaraka amin'ny Elia lasa tsy manota intsony matony ny olona miaraka amin'ny Elia nantapatapaka be zany matony ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manota intsony amboarina kely angamba le plasiny eny aminareo any satria eniko isy misy tapatapaka ny aminareo any matony ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manota intsony dia zany Elia zany mihitsy nefa madio ny dikan'izay tsy tapatapaka ve neny aminareo any ay raha reo tenenako reo zany dia milaza mihitsy ny fa ny olona maloto dia tsisy Andriamanitra ny aina ary avy any amin'ny olona maloto dia tsy misy zavatra ho madio mihitsiny ny zavatra misy anefany a zay nge maheno hoe tapatapaka leny aminareo any raha mireo teny anankiroa nameko anareo reo dia milaza mihitsy tsara fa tsy misy Andriamanitra miaino ny mpanoto ka raha tsy miaino ny mpanoto io Andriamanitra io zany a ahoana moa zany ny afaka an'le olona ny fahotana anareo izay da rehetrarehetra zany mamirana azy tontolo zao izay indrindra no anindriko foana aminareo izay da hoe porofoy fa tena nafany eo soanareo satria miditra makany amin'ny fanoerana amin'ny fomba ahotry zany amin'izay zao ty olombelona zao hoe aiza koa ny aposible azany ahoana ianao no mahafaka olona ny fahotana aiza koa mavy any amin'ny lanitra anao zany ahoana ianao no manambady tonga hatrany amin'izany izay le hoe le Andriamanitra mampanota ny olona teny fa tsy mba ray Andriamanitra tsy mampanota olona ka zay ny vokatry raha Jesosy ka zay ny vokatry raha Jesosy ny Andriamanitra tsy izy natsoina rehetrarehetra dia tsisy fitafinareo ny fahamarinana Andriamanitra mampanota zany tsisy Andriamanitra miaino dia tonga na miteny hoe aza miaino ny teny reny olona izay mivavaka amin'ny Andriamanitra tsy izy mpampanota anazy reny reto olona miteny izany masy dia olona tany amin'ny Andriamanitra tsy izy mivavaka dia rehefa tonga indray zao maheno zao fampianarana marina zao dia naseny marina teny mino manaiky azy hoe aiza koa misy amazolanilanta zany olona findra no mino zany nefa le kely fa marina le teny dia tanareo tsara amin'izany le fomba fampiasana ampiasainy dia volony sain'ny olona
ahodiny amin'ny zavatra tsisy dikany. Zay no mahatonga ny Elia mampianatra hoe eno tsara foana ny teny. Ary tena mampime mihitsy de le teny Andriamanitra tsisy devoly miara-miasa aminazy reny no en'olo zareo reny. Ny fahendrena avy any amin'ireny no arahana. Nefa izy mahafantatra fa mpanota, ary rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly, dia Andriamanitra avy any amin'ny devoly miaraka aminazy, iny no enony. Dia ny fahendrena avy any amin'ny devoly no enony, ny fahalalana avy any amin'ny devoly no enony, fa tsy mba ny fahalalana marina no arahana. Anjarantsika ny mieritreritra ny teniko izany hoe zany ny fahavoazam-be. Efa ny teny foana hoe aza mihaino ny teny demony, fa rehefa mihaino ny teny devoly dia mivadika devoly ohatranazy. Vita ve fa tsy afaka mifahotana ianao hatramin'izay fa Andriamanitra tsisy mpampanota miaraka aminao io, dia ahoana moa zany ny hevitra ilay Andriamanitra tsisy mpampanota no arahanao? Efa fantatra fa mpanota anao hatramin'izay, dikan'izany tsisy Andriamanitra niaraka taminao. Dia ahoana moa ilay Andriamanitra tsy marina ny arahanao indray no mbola enona indray ny apahana teny avy any aminazy? Zany ny atao hoe ny aza mba nisaromany devoly ihany fa zao sarona any amints'izy. Itenenako sy nanarako antsika rehetra hoe mba mitany ho an'izay resy lahatra rehetra satria maneran-tany moa ny teny, dia tsy misy fahalefako foana ny teny manerana azy tontolo izao. Fa mazava io teny io, ny vavolombelon'ny fahamarinana zany Elia zany dia tsy ampiseho ny herinay sy ny fahefanazy dia ny olona hitanareo tsy manota intsony. Tsy olona ray na olona roa kory no miteny izany na folo na zato. Amanarivony no miara-manao fanambarana azy vavolombelona amin'ny teny fa tena tsy manota intsony ary tsy manao ratsy intsony. Ataonao ahoana ny hamaly an'izany? Ary tsy hoe koa ny olona manaraka anany anatin'ny lavatrano ireo olona reo ka hoe fahanako hohanina sakafo izy dia mody manakeny teniko. Samy manana ny tranony, samy manana ny ataony, samy manana ny asany, fa samy mitazona ny fahamaseny ary tena tsy manao ratsy mihitsy. Ho vavolombelony ahosoafy ny famezam-boninahitra ny dadamala Iava, ireo ny vahoaka an'Andriamanitra manamarina zany. Fanaporofoana voalohany, famatoa misy ny fanafana fahotana, dia ny haino Andriamanitra ny dikan'izay. Ka rehefa mihaino Andriamanitra dia afaka mifahotana ilay olona izay nenony, ary tsy me manao ratsy intsony. Mazava ho azy fa ilay olona nenony voalohany dia izay mitondra io teniny io. Ary matoa mihaino anazy Andriamanitra dia tsy mpanota intsony io. Ary raha tsy mpanota intsony io io olona io tsy avy ety tany amina avy ety aminareo zany, avy any amin'ny lanitra ny lanitra io. Satria ny lalàna mihitsy no teny fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Ianareo rehetra izay natera-behivavy ety nefa maloto daholo. Tozany nga ianao sy natera-behivavy, nateraky ny vehivavy fa hafa mihitsy ny fandehan'ny Elia zany. Elia zany efa nitantanana izy ary nalovana hatrany am-bola kely izy. Ary nitehirizina foana izy mandrapahatonga ny andro teny iarahany amin'ny dada Iava sy Joshua. Navelany miaina tahaka ny olombelona rehetra rehetra izy. Fa voafidy izy ary voalahatra, mandrapahatonga ny fotoana izay etsona azy amin'izay. Zany ny atao Elia zany. Ary rehefa tonga amin'izay fotoana ny etsona azy andovy amin'izay taovy ny asanao. Dia io izy mitsangana ary izay niaraka taminy dia tsy nanao ratsy intsony, tsy manota intsony. Porofo zany. Efa madio io olona io dikan'izay matoa navita nanafaka olona madio. Satria ny lalàna dia miteny hoe aiza kory izay olona maloto ka hiteraka madio. Na hoe aiza koa izay hoe madio ateraky ny tsy madio. Izany teny izany dia manapirofo zany. Fa matoa afaka ny fahotana ny olona izay miaraka amin'ny Elia ambasa Jehova ny Joshua, Elia mihitsy ny madio voalohany indrindra. Fa raha tsy madio zany Elia zany dia tsy afaka ny fahotana ny olona ary tsy ho lasa tsy ho tonga tsy mpanota ny olona. Ary mbola mpanota foana ny olona raha toa ka tsy madio zany Elia zany. Fa matoa ny olona efa tsy manota intsony Elia mihitsy ny madio dikan'izay. Zay ny fanaporofoana voalohany amin'ny testamenta taloha. Hoe matoa afaka ny fahotana ny olona ankehitriny madio ilay olona. Mihaino anazy io Andriamanitra io.
satria ny lalàna dia hoe Andriamanitra tsy miheno mpanota. Matoa nefa le olona zany afaka amin'ny fahotana mihaino anazy Andriamanitra ny dikan'izay, mihaino an'le ny rany izy ny dikan'izay, ary matoa mihaino anazy io Andriamanitra io amin'izao fanafana fahotana matanjaka dia matanjaka amin'ity planeta terre nareo olombelona ty. Tonga eto ilay tsy mahay manota intsony dikan'izay ilay ny rany dada Iavamalala Eliano anarany, naniraka anazy Iavano anarany. Reo toko sy ndiny hitanareo reo, adianinareo reo, ny fanaporofona fa tena mandeha ny fanafana amin'ny fahotana. Mandeha zany hoe lasa tsy manotra intsony zany. Midika zany fa tonga eto aminareo ilay henon'Andriamanitra teny. Midika izany fa tonga eto aminareo ilay tsy mahay manota intsony. Tonga eto aminareo ilay efa madio. Fa antena mipetraka ara. Possible ve ty aminareo ety ambony tany ve dia olona izay? Satria ireo mpitondra fivavahana manerana azy ho tontolo izao ireo, na iza na avy na tao amin'ny fivavahana inona ny misy azy, na fivavahana inona ny misy azy. Izay karazan'Andriamanitra rehetra natsoiny olona dia mitovy daholo ny patron, patron mpampanota daholo. Dia volo Satana zany dikan'izay ny resako io. Tsy nisy olombelona afaka fahotana zany teto naray aza. Fa izao ny fanafahana fahotana vao misy amin'ny alalan'ny Elia. Fa raha ohatra n'izany ka tena nareo olombelona ireo ny hoe mba nisy an'izany atao hoe tsy mpanota zany, efa eny nareo nafaka olona tamin'ny fahotana. Fa matoa ny olona tsisy afaka nareo amin'ny fahotana, mpanota nareo, avy ety an-tany nareo. Ka raha izany Elia zany koa avy ety an-tany ohatra nareo, dia tsy nafaka amin'ny fahotana tahaka an'ireo olona mpitondra fivavahana na viaiza ohatra ny zareo. Fa matoa Elia navita ny nafaka olona amin'ny fahotana, alasa tsy mpanota intsony izay miaraka aminy, alasa tanteraka. Dia tsy avy ety an-tany zany Elia zany, fa avy any amin'ny lanitra lanitra izy matoa mihaino azy ny dadany, ary matoa izay miaraka aminy dia tsy manota intsony ary tena afaka amin'ny fahotana. Fa naporofoana zany fa tsy vety aminareo izy. Ray izay teny izay. Niporofontsika amin'ny testamenta taloha ilay izy. Fa naporofona faharoa indray. Hoporofontsika amin'ny tenin'ilay mpaminany farany. Yahoshua no anarany. Ahoana indray ny tenin'ilay mpaminany farany Israelianina? Satria mpaminany Israelianina ny nareo teny. Io ilay fampianarana mandeha foana amin'izao tsika amin'ny teny izao. Araka ny Deutéronomie 18:15 hoe mpaminany Israelianina ny nareo, ary Yahoshua dia mpaminany Israelianina. Deutéronomie 18:15. Ahoana mipetraka an'izany teny izany? Hoe io teny mpaminany. Ary ilay mpaminany farany izay atao Yahoshua, ilay mpaminany farany Israelianina, izay ndao jerevantsika indray ny teny. Dia izao ny tenin'io Yahoshua io hoe aza manota intsony. Ny tanjona zany dia ho lasa tsy mpanota ny olona. Fa raha mbola mpanota ny olona dia tsy izy izay, tsy miaraka aminy izay. Araka ny boky arikatra amin'ny Matthieu, tsy Matthieu moa fa John ilay izy. John 8:11. Araka ny efa haitsika sy fahafantatsika
aroa izy tsy misy tompo de hoy Jehosoa taminy izaho koa tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao tsisy reo dia aza manao taintsony araka ny Jaona 9:20 de aza manao taintsony ianao. Izay zany tenin'io Jehosoa io tsy n'existe teto amin'ity planeta terre ty mihitsy io taoriana na tsy nateotsony ny any Jehosoa sy ny apôstôly rava zany teny zany tsy n'existe atsony zany. Tsy nisy olombelona navita natanteraka an'io teny io na iray azy afa-tsy Eliary ihany. Eliary ihany navita natanteraka an'io teny io aza manao taintsony fanaporofoana faharoa fa tsy avy ety an-tany avy ety aminareo ity zany Eliary zany fa avy any amin'ny lantilanty izy aty navita natanteraka an'io teny izy hoe aza manao taintsony. Ny olombelona rehetra izay tety an-tany nateraka ny vehivavy tahaka anareo ety an-tany de mitovy lenta sy kilasy anareo tsisy afaka amin'ny fahotana ray aza. Eliary kosany de niaraka taminy afaka amin'ny fahotana. Izany hoe koa nke zany nateraka ny vehivavy nefa ny maloto e. Ny resahana eto nateraka ny vehivavy de eo tsy nafaka tamin'ny fahotana, tsy afaka tamin'ny fahotana izy. Fa Eliary tena afaka tamin'ny fahotana sady nafaka tamin'ny fahotana satria tsy avy ety aminareo izy fa avy any amin'ny Jehosoa, avy any amin'ny lantilanty izy. Ahoana ny anaporofony fanaporofona aminareo ataony Eliary fa avy any amin'ny lantilanty izy. Zao ny lalàna navoaka an'io Jehosoa mpamina ny farany. Azo romenany alika izay masina. Vaketsika ilay izay tenyzay araka hatria any amin'ny boky Matio 7. Matio 7 aiza misy andininy faheniny. Matio 7:6 aza omeny ny alika ny zavatra masina ary aza tsy mpiondrona ny kisoa ny vato soanareo. Fandraoana hitsakan'izany izy ka hifototra dia miraviranareo. Ny lalàna nameny Jehosoa dia hoe azo omena ny alika ny zavatra masina. Matio 7:6 Matio 7:7. Izany hoe ny teny dia milaza mihitsimihitsiny fa aza omena ny alika zavatra masina. Tsy fampitoviana olona amin'ny alika akory zany fa tenin'Andriamanitra no miteny an'izany. Ka raha misy tezitra amin'izany dia ndana tezitra amin'io Andriamanitra ny Abrahama io. Misy tokony izy no miteny iny. Izy anefa ilay oharina amin'ilazay ny tenin'Andriamanitra io alika. Reto alika reto no tenin'Andriamanitra dia reto mpanota ny velany mpijangajanga sy mpanao ratsy ireo. Tsy azo omena an'ireo mihitsy ny fahamasinana zavatra masina avy any amin'ny lantilanitra. Kanefa n'ilay fahamasinana mihitsy izao entina izao satria matoa afaka amin'ny fahotana ny olona lasa masina izy, nazo zavatra masina izy ary ny fahazahoana ilay zavatra masina mihitsy dia ny fanahy masina no raisiny mihitsy io mahasaro-piaran'io Andriamanitra io hoe azo omeny alika ny zavatra masina. Izany hoe ny olona mpanota ny velany dia tsy mahazo ny zavatra masina, fa ny olona mahazo ny zavatra masina dia tsy maintsy avy any amin'ny lantilanitra ihany vao mahazo an'io izy. Lova ketsika izay teny izay hoe matoa zany Elia navita nafaka olona tamin'ny fahotana ary lasa tsy nanota intsony io raha lasa masina ilay olona nandray ny zava-masina avy any amin'ny lantilanitra. Dia Elia mihitsy ny avy any amin'ny lantilanitra ny dikan'izany matoa ny zavatra avy any amin'ny lantilanitra manaraka anazy. Dia ny fanahy masina manala olona fahotana. Apokalipsy 2:20. Mhm. 22:15.
Apocalypse 22:15. Fa nivelany alika sy ny mpanao ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra ty lainga sady mpandainga. Même classe mihitsy indreo any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra. Any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Araka ny teny alika hatrany Apocalypse 21:27 hoe Apocalypse 21:27 ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina na zay mpanao vetavetana zay mandainga fa zay voatsohatra ao anatin'ny bokin'ny fiainana zay ny zanak'ondry ihany. Fomba azo miditra amin'ny lanitra zany ny mpanao ratsy rehetra anatin'izany ny alika. Ary ilay alika dia tenen'ny dada Iava hoe any ivelany ny alika. Tany ny alika zany dia zavatra any ivelany tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Reny zavatra avy any ivelany fanjakan'Andriamanitra reny ny teandriamanitra azo omena ny zavatra masina. Ten'Andriamanitra miteny izany fa tsy za va iovako io tsara io fa meko anao idolo le teny io. Andriamanitra Abrahama namoaka an'io. Ka ny olona mpanota zany ty resahana ity zany hoe any ivelany reo. Ny zavatra masina nefa ny tsy azo omena andreo any ivelany reo. Aiza zany misy any ambassadeur-ny Israely matoa navita zao zavatra zao izy. Mazava zany ny ambassadeur-ny Joshua zay natonga olona lasa masina sy mpanota intsony fa tsy mba olona any ivelany izy. Any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra fa ao amin'ny lanitra izy. Avy any izy ny dikan'izao. Matoa navita olona tsy manota intsony izy lasa parfait ny olona miaraka aminy tanteraka tsy avy ety an-tany izy satria ny ety an-tany mpanota dehoro izy ten'Andriamanitra ny alika. Dehoro reny. Zany hoe tsy ao amin'ny lanitra reny. Ny tsy avy any amin'ny lanitra reny dia dehoro tsy mahazo mitondra zava-masina. Matoa Elia navita nahatonga olona lasa masina tsy manao ratsy intsony Elia avy ao amin'ny lanitra ny dikan'izay fa tsy mba dehoro zany izy fa tena à l'intérieur izy. Dans le ciel des cieux. He is from the heaven of heaven. Ozy ny anglais. Il est venu du ciel des cieux, ozy ny français. Izy dia avy any amin'ny lanitra. Satria le fanjakantsika dia any amin'ny lanitra fa tsy ety an-tany. Karaha hoe any ivelany ny alika, any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ny dikan'izay. Ny fanjakako nefa noho izay Joshua dia tsy ety amin'izao tontolo izao fa ny fanjakantsika dia any amin'ny lanitra. Efa afaka izay teny izay hoe ny fanjakantsika dia any amin'ny lanitra. Azo kakakely an'izay indray hitantsika izy. Philippians 3:20. Philippians 3:20. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra. Io zany eo any amin'ny lanitra. Ary ihany koa no endrakantsika mpamonjy dia Joshua tompo. Mazava be zany fa le hoe any ivelany dia any ivelan'ny lanitra ny dikan'izay. Ianareo avy ety an-tany reo zany resahany zany hoe ilay lazaina fe any ivelany alika zany dia olona ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy any amin'ny lanitra izy. Izay tsy avy any amin'ny lanitra rehetra zany resahana zany. Na reo olombelona kely ety an-tany zany tenenina amin'izany resaka zany. Zany mahatonga nareo tsy afaka fahotana olona io. Tsy afaka fahotana amin'ny olona mihitsy nareo satria nareo avy ety an-tany. Philippians 3:20. Ianareo izay avy ety an-tany dia tsy afaka olona fahotana zany no oviana. Ary zany mahatonga nareo tsy navita nafaka olona fahotana. Satria nareo any ivelany lanitra nareo. Fa rehefa tonga amin'izay le avy any amin'ny lanitra nanaraka anazy ny zavatra avy any amin'ny lanitra mahafaka fahotana dia ny fanahy masina izay resana aminareo
dia io ny olona fa tsy mahay manao ratsy intsony tokoa, ary tena tsy navita nanao ratsy intsony. Ary sambatra izay tafaraka amin'ny Eliazo fa tena tsy mahay manao ratsy intsony izy. Izao teny izao ny fanaporofona fa i Elia zany dia ao amin'ny lantilanty izy, ary tany amin'ny lantilanty izy, satria ny ao amin'ny lantilanty no manana ny zava-masina, ary izay avy eo amin'ny lantilanty no manana ny zava-masina, ary ny zava-masina miaraka amin'izany Elia zany avy eny amin'ny lantilanty dia ny fanahy masina izay natonga tsy manota intsony. Ary rehefa tsy manota intsony ny olona, tanteraka mihitsy ilay teny hoe any amin'ny lantilanty ny olona anankiray, tafapetraka any amin'ny lantilanty koa iny zany. Araka ny tenin'Andriamanitra hitantsika hoe fa ny fanjaka-Kristy dia ny amin'ny lantilanty. Mazava zany fa Elia matoa na afaka olona fahotana dia tsy avy ety an-tany fa avy any amin'ny lantilanty. Mazava be io teny io. Dia tsy mba avy ety an-tany avy ety aminareo, fa raha zany dia tsy mahazo mitondra an'izao fanafana fahotana zao koa izy, tahaka anareo hatramin'izay tsisy nafaka tamin'ny fahotana. Fa raha voalasa ny apôstôly maty dia tsisy intsony ny fanafana fahotana. Zava-doza no nataonareo olombelona, novainareo ny anarana marina, zavatra hafa no tomponareo, Andriamanitra tsisy daholo no tomponareo, mpiara-mamindra amin'ny devoly no tomponareo. Io ny zava-doza nahazo anareo io. Noho izany fanaporofona mazava be izay tena izay matoa afaka amin'ny fahotana zany ny olona miaraka amin'ny Elia, dia tsy olombelona tahaka anareo izy dikan'izany fa avy any amin'ny lantilanty. Satria ny avy any amin'ny lantilanty ihany no mahazo ny zava-tsoa avy eo amin'ny lantilanty. Satria hoe azo omeny any alika izay zavatra masina. Ka ny zavatra mahafaka amin'ny fahotana zany, zavatra avy any amin'ny lantilanta zany dia ny fanahy masina. Tsy azo ny olona ety an-tany zany, hoe hoentin'ny olona ety an-tany zany fanahy masina zany. Aiza koa ny ampitombona an'izany. Fanahy masina ve avy any amin'ny lantilanta dia ny olombelona kely io dia hitondra azy, aiza ny apety an'izany aminao? Ianao manoto dia ny zavatra hoentinao masina be dia aiza ny apety an'izany? Ny fanahy masina ngeika zava-boary afaka miresaka sy miteny. Ary ireo mihitsy manao ny fanafana amin'ny fahotana io no mibaiko ny eo asoany azy, amin'izy mitary-dalana ho amin'ny marina, dia izay no mahatonga ny olona tsy manota intsony. Ary zany fanahy masina zany dia avy any amin'ny lantilanty zany. Rela hoe azo omeny alika zavatra masina, izay miaraka amin'ny fanahy masina io zany zavatra avy any daholo vao mahazo mety io. Dia izay no mahatonga ny Elia hoe avy any Elia matoa miaraka amin'ny fanahy masina izay mandala amin'ny fahotana. Ary izay no fanaporofona fa avy any mihitsy ny Elia, satria io fanahy masina io no mahatonga ny olona tsy manota intsony. Ary io fanahy masina io no mahatonga ny olona tsy mahay manao ratsy intsony, lasa parfait. Ary zany ny fanaporofona mipoaka amin'ny tendan'ny olona, fa tsy azo nolavina intsony zany. Devoly sisa ny mandahany zany, ko izay mahadevoly ny devoly. Fa izay izy dia tsy atao hoe devoly, izy tsy mety mamaly foana izy, fa saingy tsy azo ny toerana kosiny io ny olona fa afaka amin'ny fahotana, efa lasa tsy namana intsony, efa tonga ny ilany amin'ny lantilanty, izany no midika fa tonga dia avy any amin'ny lantilanty. Io izy io hitanareo io sariny io, za izay miteny io, Elia io. Fahatelo zany zay izy. Fa ny tena mipetraka farany amin'izay, efa mazava aloha zany iny ny fahafahana amin'ny fahotana no porofo, fa tsy avy ety an-tany Elia, fa avy any amin'ny lantilanty izy. Fa tsy maintsy nalefa olombelona izy mba hamonjy anareo tahaka nataony Yehosoa, satria tsy maintsy hiara-monina aminareo olombelona izy tahaka ny Yehosoa koa, izay zoko malalany dia tsy maintsy natao olombelona izy, nateraka ny vehivavy koa izy tahaka ny Yehosoa. Fa ny tena mipetraka, manino izy ny manambady? Valy teny omeko anao. Yehosoa tsy manambady satria izy tsy te hanambady. Fa tsy misy lalana mihitsy miteny fa tsy mahazo manambady Yehosoa raha tonga taty. Fa izy mihitsy tsy te hanambady satria tsy tiany zany ary tsy mety aminazy, idirany Elia zany fa nahazo voninahitra ho azy mandrakizay. Fa ny lalànan'ny Yehosoa mihitsy dia tsisy miteny mihitsy aza manambady zany ny lehilahy. Izao ny lalàna ny dada Iava. Noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny, ka hikamana ny vadiny ary lasa nofo iray izy roa.
tsy misy Yehoshua nandravan'izany teny izany mihitsy. Eo raha vato ty teny tary amin'ny fanamboarana anareo ty. Fa raha zany dia efa tsisy manambady tsony ny olona. Ino nge mbola manambady? Tsy nandravany didiny dada Iava mihitsy izany Yehoshua zany tamin'ny famoronana anareo, fa navela hiteraka ny olona ary mbola mitoy zany mandrakandroany. Mbola tsy namoaka didy mihitsy ny Yehoshua aza miteraka tsony nareo olombelona fa aoka tsy hivaty tsony lasa mivady. Tsisy nanao an'izany mihitsy. Noho izany ho an'ireo izay milaza fa manino ny Eliamy manambady, ianao ke izany manohitra lalàn'Andriamanitra fototra mihitsy. Izay nge nateraka olombelona koa e. Eliany nge natao olombelona tahaka ny Yehoshua e. Izay le tonga nateny hoe izy ny tsy tena ambady ny amin'ny momba anazy manokana, dia tsy idiran'ny Eliamy mihitsy izany. Fa raha ohatra ny Yehoshua zany ka mba tena ambady tety, azo natao tsara mety izany. Fa izany efa milaza fa izy tsy nanambady izy, ary marina izany. Inona ny antony? Izy ny tsy tena ambady satria tsy te hianambady fotsiny izao izy e. Izay ny tiany, izay ny mety aminazy. Fa tsy afaka hiditra amin'ny momba ny Yehoshua manokana mihitsy a. Fa raha ny lalàna ny Yehoshua dia tsy nanova ny teny ny dadany mihitsy izy a, Iavano anarany. Dada Iavano no teny hoe manambady nareo, mba hiteraka nareo. Afaka manambady mihitsy ny olona, fa napetraka Yehoshua kosa ny hoe aoka ny lehilahy ray a ho vadin'ny vehivavy ray. Ary aoka ny vehivavy ray a ho vadin'ny lehilahy anankiray. Valy teny omeko an'ilay fivavahana izay milaza fa hoe tsy mahita ao anatin'ny baiboly izy hoe lehilahy ray dia manambady vehivavy ray ary vehivavy ray manambady lehilahy ray. Satria mandeha be anatin'ny internet ihany izany teny izany. Za tsy hanona ilay fivavahana fa mahafantatra an'izany ho an'reto manambady bidibe reto. Dia meko anao ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo rehetrarehetra izay miteny an'izany, fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy izany a. Donke jefa tsy te izay teny izay. Satria parantesy kely omenanareo izany. Ary hatramin'ny bokin'ny Kolosiana angamba izy indray sy diso roakarona kely indray. Lekarika kely indray aloha, zasy kely aloha. Azo aloha tena tsy efako misy tsy tany. Ricardo Korintianina voalohany moa fa tsy Korintianina voalohany a 7:2. Korintianina voalohany 7:2 dia amin'ny teny frantsay. Toutefois, pour éviter l'impudicité, zany hoe mba hialana amin'ny fijangajangana zany, que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme. Cela veut dire que un homme, un mari, doit seulement avoir une femme. Zany hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Et que chaque femme ait son mari. Donc une femme doit se marier avec un seul mari, un seul homme. Voilà la loi du mariage. Ka valy teny omeny anareo rehetra izay milaza hoe aiza misy milaza ao anatin'ny soratra masina fa hoe lehilahy anankiray dia manambady vehivavy ray fa tsy maintsy manambady vehivavy lehibe ny lehilahy. Non. Lehilahy ray manambady vehivavy ray. Io izy io. Korintianina voalohany a toko 7 dia ny 2. Io zany avakeo lalàna ny Yehoshua, le dernier prophète. Miverina any amin'ny voalohany lasy vavy nanamboarana anazy dia lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray. Izay no nanamboarana anareo araka ny bokin'ny Dio. Eo amin'izay a, izay ny lalàna ny Yehoshua.
ka tsy misy eo aso amin'ny teny mihitsy hoe aza manambady nareo hoe aza manambady tsy isy an'izany ety amin'ny osoa zava-doza ary zany satria mandrara lalàna fototra nataon'ny dada Maria Iavana izy zany ka Eliany dia nisafidy ny anambady tsy misy mpandikan-dalàna mihitsy zany na ny kely azy fa ataovy ray fotsiny ny vadinao ka ny vadiko dia anankiray dia mety be mihitsy ny zany tena tsisy olana mihitsy ny zany nanaraka lalàna tsara mihitsy ny zany lalàna ny famoroana ny olombelona zay lasa ny vadik'olombelona tety ka zany na dia avy eny amin'ny lanitry zany za koa nataony dadako iayava ho lasa olombelona dia manaraka lalàna amin'ny tany amin'ny maha-olana tsisy olana mihitsy ny zany dia teny ianao hoe ka ahoana ary ny voalaza ten'Andriamanitra hoe tsisy manambady ny avy any amin'ny lanitra fa tahaka ny anjely ka le anjely anie tsy nivadika olona tsy nisy anjely navadika olona zany tety aminareo tety fa ny anjely dia zava-boary mandehandeha eny izy dia miveriny amin'izay naniraka anazy foana eny izy miveriny amin'ny toerana izay nametrahana azy izy zay ny hoe anjely fa tsy nivadika olona ohatra ny Elia ry zareo fa Elia nivadika olona natao olona mihitsy ny Elia dia zany mahatonga ny hoe afaka manambady Elia satria izay ny tiany Elia ary izay koa no nandaminana ny lalany dia bety izy manambady misy olana mihitsy ny zany ary ny dadako ilay naniraka ny fanahy masina niaraka tamiko nakaty ilay nanendry anahy izy mihitsy miteny an-dalana ao manambady dia inona ny olana amin'izany nanaraka lalàna mihitsy ny zay ary ny fanarana lalàna tsy midika hoe fahadisolana fahotana autorisé zany avy any amin'ny lanitra ny lanitra dada Maria Iavana mihitsy no nametraka an'izany lalàna zany fa napetra fotsiny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray ary vehivavy ray manambady lehilahy ray zay ny lalàna amin'ny fanambadiana rehefa manaraka an'izay anao dia tsisy fahadisolana ka izay ny valy teny menalina hoe Elia kory ny eto hoe anjely maso dia tsy hita maso izy fa mandehandehany izy ka ireo ilay teneny eo sao hoe fa amin'ny fitsangana amin'ny maty dia tsisy tsony manambady na voaka-pakarona fa tahaka ny anjely any amin'ny lanitry ny lanitra izy ka le anjely any amin'ny lanitry ny lanitra tsy mipetraka ety an-tany navadika olombelona fa zareo dia anjely tsy olona izy fa anjely ka raha ataontsika hoe tsy mbola nivadika olona dia tsy mahazo manambady raha Elia zany tsy mbola nivadika olombelona ohatran'izao hitanareo zao hoe mihinam-bary miaraka ohatra miara mandeha amin'ireo ambony tomobily hita maso miresaka azo resitahana raha ohatran'izay ny Elia ka tsy mbola misy ohatra ny olombelona tahaka an'izao nateraky ny vehivavy dia izay na toe tsy mahazo manambady izy tsy mahazo manambady izy satria tsy mbola nivadika olona fa lasa klasy mitovy amin'ireo anjely ireo dia ny anjely tsy mahazo manambady satria tsy mbola nivadika olona tsy mbola niova olona zany izy fa raha vao iny foa izy miova olona dia manaraka ny lalàna ny olona izy vitan'izay ka Elia efa lasa natao olona dia manaraka lalàna ny olona izy dia afaka manambady izy araka ny safidiny ka ny nandefa nanambady dia ny dadako Iayava ary ny zoko atao Yahosoa teny an-dalana no manambady fa izay ny mety aminao dia nanambady Elia ary tsisy lalàna manohitra an'izany afaka itsika hoe fatahaka ny anjely any amin'ny lanitra izy aloha Resarekako kely izay dia maneho ny mampio any izy fa
Matthieu 22:30. Matthieu 22:30. Ivona kely ary olona. Vai. Misy gripa be mihitsy manapaky aty amin'ny paritaverina ety zao. Efa tonga dia mihevonevona be mihitsy. Miaratsiny amin'ilay tsy tia mihevona ko ino mikoseny olona ny olona tsy maintsy mihevona ary tina anao teo. Matthieu 22:30. Fa amin'ny fitsanganany maty dia tsy misy afakabady na voka-piakarana fa ho tahaka ny anjelany amin'ny lanitra lanitra izy. Anjelany lanitra zany. Fa ny anjely izay tsy nivadika olona, mbola tsy niova ho olona, reny tsy manambady reny. Zany hoe raha mbola any amin'ny lanitra lanitra anao zany ka tsy nivadika olombelon'ny rano anankiety dia tsy mahazo mivadika olona tokoa ianao zany. Satria tsy mbola navadika olona dia tsy mahazo manambady. Fa izay efa nirana ka novaina ho olona ety aminareo ety, mahazo manambady mihitsy. Fahalalana zany afaka manambady izy. Zay no tonga namiteny hoe raha Yahosoa nanambady tsisy lalàna manohitra an'izany, fa izy tsy tenao an'izany ary izy tsy natao, izy zany tsy vonany andeha amin'izany satria tsy mety aminazy izy. Ka izay moa zany no momba anazy, tsy idirako mihitsy zany fa amampamorona anazy izay tiany io. Fa raha ohatra izy nakavady tsy olana aminazy koa zany, tsy manohitra lalàna izy. Fa Elia natao olona, efa lasa olona Elia, nateraka olona izy, miaina ohatran'ny olona izy. Lalàna izy atao fanjakana masina atao amin'ny Yahosoa. Tsy misy an'izany ato, afaka manambady tsara mihitsy izy. Ary tena mahazo mihitsy izy fa tsisy lalàna manohitra an'izany. Ka izay zany nivaly teny amin'ilay enao amin'ny teny hoe ahoana moa anao manambady? Raha avy any amin'ny lanitra lanitra anao koa anao manambady. Tsisy lalàna manohitra an'izany mihitsy eo amin'ny Yahosoa fa mety be ary zany. Satria ny lalàna ny dada Iavaty hoe manambady ny lehilahy misaraka amin'ny ray aman-dreny dia manambady izy. Lalàna tsy maintsy atao zany raha lehilahy ianao. Ka zany tsy vehivavy fa lehilahy dia manaraka an'izay zany dia tian'izany. Fa raha zany lasa sarim-bavy ka tsy mety zany. Zato sarim-bavy fa tena lehilahy mihitsy ny dia manambady pirofo fa lehilahy dikan'izay. Ary narako lalànan'ny zoko malalako Yahosoa, dia ny lalàna narako dia hoe manambady ray ihany za ka vehivavy ray mivadiko. Manaraka lalàna mihitsy ny ary tsisy lalàna manohitra an'izany mihitsy eo na andray aza. Tsy misy hoe rehefa miaraka amin'ny Yahosoa nareo na avy any amin'ny lantilanitra ireo dia aza manambady fa tsy mahazo manambady. Tsy misy an'izany ao a. Tsy mieksistao mihitsy zany na ny kely ara. Fa Matthieu anao tsy manambady safidinao zay. Ary ny safidinao samy manana ny safidiny. Ka ny azy safidiko, ny dadako miteny zany anao manambady fa izay no mety aminao. Dia nanambady zany. Ary tsy misy lalàna manohitra an'izany. Ary mety be zany. Tsy mahita zavatra manahirana amin'izany. Ka izay ilay valy teny ho averiko tsara. Ho anareo ilay miteny hoe raha avy any amin'ny lanitra anao mihena manambady. Lalàna zany. Lalàna mihitsy ny ara tiano arahako fa vehivavy ray fotsiny tsy maintsy vady. Dia manaraka ny jeha. Fa azo atao tsara manambady ary tena fanapolofona ny teny dadamara Iavà zany. Fa rehefa ianao misafidy hoe tsy hanambady ka safidinao indray tsisy manohitra an'izany. Safidy io. Manambady ianao, safidinao zay. Tsy manambady ianao, safidinao zay. Fa mahazo manambady ianao, fa kosa raha ihany ny vadinao. Fa lalàna zany. Fa ao amin'ny Yahosoa tsy misy hoe voarary ianao manambady, tsisy an'izany. Fa raha safidinao ilay izy zay. Fa raha miova indray ny safidinao za hanambady. Tsy olana zany. Safidinao zay eo a. Tsisy mabedy ianao an'izany mihitsy. Manambady ianao tsy bedy. Manambady ianao tsy bedy. Fa safidinao zay. Ka lalàna zao arahana zao. Fa ny devoly mitady andika lalàna, mamorona lalàna tsy fantatra indray ilay devoly.
aiza misy rato amin'io sao tsy mahazo manambady ny lehilahy avy any amin'ny devola igny zany sary zany de mandrarany tsy manambady io vakitsika indray zay teny zay le vakitsika farany traka kely am'izay aloha somary mbola very kely mihitsy ny Timoty voalohany a toko faefatra lasa aloha e anao vetsikely le ana teo misy ny teny mafisokety a Timoty voalohany toko fahatelo a andiny faharoa ambin'ny folo Timoty voalohany a 3:12 Timoty voalohany 4:3 zafady indrindra Timoty voalohany 4:3 Timoty voalohany 4:3 zay mandrara tsy hanambady anao mavaketsika misy andininy voalohany sy ny faharoa fa ny fanahy milaza marina Timoty voalohany toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro fivoriana dia emotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka tsy fampianarany demonia amin'ny fiatsaram-belatsy ny mpilaza lainga ka voapetaky ny vimamay ny fieritreretana sa misy olona mampianatra zava-doza zany ty olona fanahy mamitaka ny eo anatiny eo zany inona taon'ity fanahy mamitaka ty zay mandrara tsy hanambady fa ny olona miteny azany ianao tsy tokony manambady a fanahy mamitaka ny eo anatiny eo zay olona miteny azay fanahy devoly ny eo anatin'izay olona zay de mandrara ny ilay hoe ahoana ianao manambady zay manko hoe ianao tsy mahazo manambady de zay olona zay zany zay miteny azany a fanahy mamitaka ny eo anatiny eo satria mandrara ny programa ny dada iava amin'ny olona namboarina ka rehefa nisy olona ny programeny dada iava ho tonga olombelo ary lasa lehilahy de mahazo manambady izy fa ny mandrara ny lehilahy anankiray tianambady de olona fanahy mamitaka ny anatin'izay olona mandrara zay ka mieritreretany zany zay manao zay hevitra zay rehetrarehetra fa vao mety tena mahadivolo be anao zany mahazo manambady tsara zany Elia zany lalàna mihitsiny zany ary manaraka an'izany tsara mihitsiny fa kosany a manambady tokana lalàna zay de zay ny namaranako ny teniko atsika rehetra koa mirary soana rehetrarehetra eto amin'ity planeta terre nareo ty aza manaiky fampianarana demonia tso sy oletiny demonia fa manarahany Eliany zay mazava aminareo zava-drehetra zao alefa ny devoly taolo ny hevitra rehetra zao de mandeha ho azy koa ty mivavaka izy aminazy fa raha avy any amin'ny lantilanty Elia de tsy afaka manambady izy le fety Eliany ke fa lasa olombelona fa raha tsy mivadika olombelona kosa ny Elia de tsy mety zay hevitra zay fa raha vo lasa olombelona izy a de tsy maintsy manaraka ny lalàna ny maha olona anazy izy fa lalàna zany raha avy any amin'ny dada malala iainga avany lalàna amin'ny maha olona ny olona de tsy maintsy arahany zay ny tsy fanarahana zay kosa de mety fa raha ianao indray no misafidy hoe za tsy hanambady a indray safidinao iny fa tsisy mandrara safidinao am'izay safidy ohatra Jehosoa safidy ny tsy hanambady tsisy mandrarana azy am'izany mihitsy fa raha nanambady ary izy de tsisy mandrarana azy tsy anao zay koa hoe lalàna ny dada iavany manambady fa saingizy moa efa lasa nandeha Jehosoa ny tiako tenenina manjara ny Elia am'izay zao mandeha
izy zany mbola tsy vonona ny anambady fa maty moa Jehosoa. Ka izy tsy tao anatin'ny programa anambady fa Eliazy eo fa efa eto aminareo izy programe anambady tsy misy fahadisoana mihitsy zany na kely azy ao amin'ny Jehosoa. Ary mety be ary zany vao miara zany tsara. Misy namana makivaky amin'ity fiainan'ity mila namana ity ka tsy olana mihitsy zany, tsy mandika lalana mihitsy zany na ny kely azy. Zay nga manonteny tamin'ny fampianarana ataontsika larana fahenina zany fampianarana androany. Larana fadimy le dia atao larana fahenina satria ilaina ity fampianarana lepan'ireo androany ity ilaina izao tontolo zao. Satria efa manomboka mamaly zay ty ampitan-dranomasina, efa voadona amin'ilay fampianarana marina azy ireo dia efa manomboka miteny zavatra tsy fiteny amin'izay. Fa eo ny resy lahatra, ny tsy resy lahatra, dia hitantsika eny ihany toy ny fa Eliazy tsy maintsy mikaroka na dia iray fotsiny ihany efa mahafaly any dadako iavava zay. Dia miraso antsika samy tena soary tonga hafa daholo raha pitso mamonjy ny fivoriam-bavaka. Aza misy mitaraikiraiky any an-trano antsony fa tonga daholo manome voninahitra ny dada iavaka eo soa mamonjy ny fivoriam-bavaka amin'izay any amin'ny fiangonan'ny Jehosoa zay misy any Elia ambasaderin'ny Jehosoa. Da diavy zay Elia zay ambasaderin'ny Jehosoa. Dia miraso tsika samy tenao soa ary hivavakitsika. Sotra betsaka dada malay avao. Sotra betsaka ny amin'izany teninao zany, ny amin'izany fampianarana nomenao zany, fampahafantarana n'izao tontolo izao ny fahamarinana avy any aminao dia ny fototra avy any aminao dada malay avao Jehosoa malalako. Ny tany izay rehetra nampianariko izay nambarako ny ianao ary dia maneho ny voninay trao ny amin'ny teny, maneho ny hasoavanao ny amin'ny teny. Ary izay rehetra nampianariko dia hamonjenao olona, hamonjenao fanan'olona hoentina ho any aminao dada malay avao ho valiny raha ny Jehosoa. Sotra betsaka Jehosoa malala fa avy any aminao daholo zao zahatra rehetra soeniko. Sotra betsaka. Ka io ny olona mba ho tonga soa any aminao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Ary vonjeo zay rehetra mitady fanafana sy famonjena dada malay avao ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaranao Jehosoa anao zany vavaka rehetrarehetra zany. Halleluja. Amen. Dia miraso tsika samy tenao soa ho amin'ny fiarahantsika ho amin'ny rapitronay taina soa daholo. Mandrapeo anandray azy.